Ambatomanga Ambohitr'Andriamanitra atao raha roa sy sasany be izao ny lalana 5 kilometatra tsy nasakana ny filoha Ravalomanana nefa izany. Fampiatoana ny MBS ao amin'ny bouquet satellitaire manitsaka ny zo fototra sy ny fahalalany ny fanehoan-kevitra ny fanjakana. Mponina mpamboly eny Mahazoarivo, folo taona tsy nisy mpiraharaha izahay. Falitafaraka amin'andray tompoklasy tongovavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Manatitra ny arabany manasana mampanajana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Tany Ambohitr'Andriamanitra ny filoha Marc Ravalomanana nanatitra ny filoha sinodaly Antananarivo Atsinanana ratsy dia ratsy ny lalana satria atao adiny roa sasany be izao ny lalana 5 kilometatra monja. Nampiseho ilay teny hoe mino fotsiny ihany. Nanatanteraka ny asan'Andriamanitra ny filoha Marc Ravalomanana na dia tena mampiteny moana azy izay afara tsy ndalana izay. Mitatitra izay vaovao izay Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Toky Ramarila. Tahaka izao ny aratsy ny lalana mampitohy any Ambatomanga miazo Ambohitr'Andriamanitra. 5 kilometatra monja ity lalana ity kanefa atao ora roa sy sasany be izao noho ny aratsy ny lalana. Raha nambaran'ireo mponina sy ireo mpampiasan'ny lalana dia efa tamin'ny fotoanandro ny fitondrana Marc Ravalomanana no nisy fanamboarana farany ity lalana ity. Rehefa vanim-potoana tahaka izao tsy misy fitateram-bahoaka na taxi borosy tonga intsony ao amin'ity commune ity. Hatreo Ambatomanga ihany no vita ny fiara taxi borosy. Mpavaratra dia ohatr'izao foana. Satria ka aloha izany dia ilay taxi borosy tsy afaka mandeha satria malama ny lalana. Dia izay dia misy fiantraikany. Tsy moto dia bisikileta dia mandeha tongotra makany Ambatomanga. Ankoatr'izao izany ity izao no rasy rehefa misy herika sy any ohatran'izao dia mamotaka dia tsisy mpanamboatra e. Raha tamin'ny dady ireny nitondra nisy fanamboarany ty. Tsy afaka miaina misy izany ety ambanivohitra amin'izao. Satria tsy afaka mandeha mivoaka moa ilay hanina misontrotra ny vidim-piainana. Za zany ny vahiny ihany fa hamonjy raharaha ty ny tena marina. Za zao tsy nahita tômôbilina satria ilay lalana ratsy be. Tena nandritry ny fotoana anina dia tsy nisy nikarakara mihitsy ty lalana ity. Dia izao hitanareo izao nareo mandalo izao zao. Za zao Ambatomanga dia ndeha mbola ho any Amerikanjaka io ho any an'iny ity za eny Tamimena zany akaikina Amerikanjaka. Hamonjy raharaha any rapitso. Mandrevo ny fotaka, malama ny lalana. Na ny fiara tsy mataho-dalana raitra dia raitra ireny aza tena sahirana vao afaka amin'ity lalana 5 kilometatra ity. Atondian'ny filoha Marc Ravalomanana teto ny anatitra ny filoha sinodaly faritany Atsinanana any Ambohitr'Andriamanitra, toerana izay anaovana ny fiaonam-be rehefa vita ny fotoam-pivavahana tao Ambatomanga. Ny fiara rehetra mihitsy no mila tsy ho afaka intsony ao amin'ity lalana 5 kilometatra ity ary tsy maintsy mivatsy angady raha dia ho afaka. Tsy nahasakana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha sinodaly vaovao anefa ity aratsy-dalana ity. Nampiariny roa tonta teto ilay fitenin'ny filoha Marc Ravalomanana hoe mino fotsiny ihany. Tamin'ny folora maraina ny fotoana voatondro anombohan'ny fotoam-pivavahana tao Ambohitr'Andriamanitra
saingy tamin'ny 5:00 voatotosa izany no ny tsy azo anoarana no ny fahatapahan'ny lalana. Tsy nankivy ireto mpino marobe nefa izany ary samy niandry avokoa ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha sinodaly vaovao ireo mpino maro dia maro ary nafana teto ny fandraisana. Rehefa ny finoana arainasa no ampiarahana dia tsy misy mahasakana hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany. Tena faly ato fa ty Ambotandriamanitra. Ay be zany ty. Tena tsy napisy lalana makaty aminareo ty. Ratsy, tena ratsy. Tsy hoe ratsy fa tena ratsy be. Misaotra an'Andriamanitra fa tonga ty aminareo ihany izahay. Ary tsy namelana mihitsy raha sy tonga ty satria efa ely nareo mbola niry mbo mandalova dia nandalo zay. Ary dia misaotra an'Andriamanitra koa fa voapetraka amin'ny toerany ara-pomba-piangonana ny ray aman-drenitsika président synodal vaovao ny mpitandrina saotra mihitsy ny anarany zay zany ny saotra zay mihitsy ny anarany zay matahotra fa tsy maintsy hoetretiky ny lalana iny ty eto mihitsy fa tsy avela tena mijaly ianareo tena mijaly marina tsisy fampandrosoana azo atenaina ry zao ny fandehana inona tenenina hoe ampandroso ka tsy vita ny lalana zay mieritreritra manofo zany tsy maintsy iny aloha no ataotsika maika mihitsy motora mitsigidina ery jereo nareo zany ny fikirizana indrindrindrindra ny fanantenana hoe tsy maintsy tonga ty fampanantenana ary ny finoana ao anatiny zay efa manana finoantsika dia sa ary efa satsika mitsoratra amin'ny farany olona be finoana nareo aty ary efa manana finoana nareo sa ary efa sa nareo samy mitsoratra amin'ny farany dia manateny sika ho avy le fotoana ahitantsika ndray lalana tsara ahitantsika ndray jirony rehetra so tapatapaka ohatr'ireo ntsony ho avy ny fampanantenana zay matahotra nareo minofotsiny any. Ny fianakaviana Marc Ravalomanana dia navita be ao amin'ny sinodam-paritany Atsinanana sy ny FJKM iray manontolo ka velim-pisaorana ity filoha sinodaly vaovao ity. Dada tsy nanaiky mihitsy tao Ambatomanga fa tsy maintsy hoentiko any Ambotandriamanitra ianao izy dia tena vao vita mihitsy ny tsodrano dia tonga dia tsy namelany fa tsy maintsy nety tena noho ianareo dia hoe entiko any ianao dia tena nety misaotra dada mankasitraka ako dia tena dada tokoa satria mahatsiaro izay zava-etaetany zanaka dia raha an'izany izy dia ankasitrahana indrindra. Tsapasita tamin'ny fihetsiky ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny sinodam-paritany Antananarivo Atsinanana vaovao ity tamin'ny famakivakiana ny lalan-dratsy ity fa amina toe-javatra sarotra tahaka izao no tena ahitana sy fampiarana ilay tenin'ny filoha Marc Ravalomanana hoe minofo fotsiny ary. Araka izany atao amin'ny FJKM Ambatomanga Fiderana no nataony fanolorana ara-pomba-piangonana ny président sinodaly vaovao ao anatin'ny sinodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Mpino marobe no tonga nanatrika izany na dia nisy fiovana tampoka za ny toerana sy ny fandaharam-potoana nalome voninahitra izany no ny filoha Marc Ravalomanana. Zavatra maefa sy toky Ramazola. Totosan-tsakany sy andavan'ny fametrahana ara-pomba-piangonana ny président sinodaly vaovao teto amin'ny sinodam-paritany sy Antananarivo Atsinanana. Ny mpitandrina Alioly Armanarivo Mahabisaotra Samuela no hitantana indray ity sy sinodam-paritany ity. Fotoam-pivavahana lehibe no nanamariana izany sy atao amin'ny FJKM Ambatomanga Fiderana notron'ireo mpitandrina sy mpino marobe enina dia nisy fiovana tampoka aza ny fotoana sy ny toerana nanaovana izany. Korintianina 2:5-20. Koa dia iraka osolon'ny Kristy izahay. Io no anisan'ny tenin'Andriamanitra nentin'ny fiangonana nanamarihana izany sy fotoan-dehibe izany. Nazava ny afatry ny mpitandrina Andriamampiadana Jacques
tao anatin'ny toritenina taony afatompona ndraikitra feno amin'ny fiainany sy ny fireneny ny tsiraray ao anatin'izay iraka ampanaovin'Andriamanitra izay. Misy riavana natao hoe toetra takina amin'ny olona ambasador amintsika mpitandrina rehetra, amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra. Io atao hoe qualité, misy toetra takina ao. Ny anankiray amin'izany, ny olona atao ambasador zany dia mahay tsara ny tenin'ny fireneny iasana. Ka Andriamanitra raha naniraka antsika eto amin'izao tontolo izao ity, dia eto amin'ity Madagasikara ity, dia eto amin'ity Sonadapartany Antananarivo Atsinanana ity, mahay an'izany kolotsaina kapobeny culture générale mahakasika ny Antananarivo Atsinanana zany ve tsika, ary hianatra an'izany ianao pasteur. Zany culture générale zany dia mahalala ny hoe inona mba politika tokony ho fantatra, inona ny fetraikan'io lasantsy io any amin'ny vilaninao any. Matetika mantsy izy dia tsisy idiratsika izany dray misy idiranao mihitsy, misy idiranao mihitsy, meratsy ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Nisy idiratsika izany ny fandoroana tanety, ny fanombana zavatra, ny sisa rehetrarehetra, misy idiran'ny olombelona eto tany, tokony ho fantatsika izany. Ny sosialy manahoana ny raharatsy sosialy maro samihafa sy ny sisa misy idira, manana an'izany culture générale zany tsika. Ary manana teo sens de responsabilité le olona samany ray ndraikitra ao anatin'ny fotoan-tsarika. Nazava ihany koa ny afatra sy ny fanamby napetraky ny président synodal vaovao nandritra ny fanaisam-pitenenany, fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainam-pirenena ny fiainam-piangonana, ka ilaina ny fahasahiana mijoro amin'ny marina manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fiangonana samy mijoro vavolombelona. Nandritra ny taona vitsivitsy teo aloha ry havana no ny ainantsika tamin'ny teny faneva manao hoe aza menatra ny vavolombelona tompontsika. Timoty faharotoko voalohany andininy fahavalo. Tsy lany andro akory zany teny faneva zany, satria tenin'Andriamanitra, ary raha teo ka velona sy mahery ato amintsika izany. Teny manetsika atsika zany amin'izao fotoan-tsakotra manahirana izao, ka miseho eto amin'ny firenentsika ny fahantrana lalina to tsy ahitana fanafana, mahazo vahana ny tsy fandripahalemana, mitranga amin'ny eny-javatra samihafa ny kolikoly mako samihafa eto amin'ny firenentsika. Mbola miseho lany mandrakarivo zany amin'ny endriny mako samihafa. Tsy natao tazamaso fotsiny anefa isika mijoro eo anivon'ny fiarahamonina. Mazava tsara ny teny tamin'ny afatry ny FFKM tamin'ny Pentekosta manao hoe ny mpino kristianina dia sady olon'ny fiangonana no olon'ny pirenena feno. Ko andeha isika mpino ato anatin'ny Sondapaktany Antananarivo Atsinanana mba hijoro protestanta tokoa. Aoka tsy anadino isika fa ny FJKM dia protestanta réformé, ny mampiavaka ny fiangonana protestanta réformé manko dia ny fahasainy mijoro amin'ny finoana eo anivon'ny fiarahamonina, ko asehoy amin'ny asa, asehoy amin'ny adidy amanandraikitra izay sahantsika andavanandro, fa olomarina isika, matahotra an'Andriamanitra isika, ary tsy menatra ny joro vavolombelona isika. Zava-dehibe ny fijoroana sy ny fahasahiana mihoatra amin'ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ho kosa ny filomary karavalomanana izay tonga nanome voninahitra ity fotoan-dehibe omaly ity. Saitsika mijoro sika, zava-dehibe ny fahaizantsika misadaptena mandray ny zavatra mitranga eo amin'ny situation izay mitranga. Ny aino anatin'ny zava-misy zay ny zavatra lehibe indrindra amin'izao, satria tsy mora ny zavatra ho diavintsika. Fisedrana zao teto mankivy, fisedrana mahazo atsika. Ny zany zany mijoro amin'ny finoana antsika, tsy maintsy zany zay. Ary faharoa, tena zava-dehibe dia hoe ny ahafahantsika manatanteraka le fotoan-dehibe. Ny azo avy hatrany tany Ambohitr'Andriamanitra moa ny président synodal vaovao rehefa vita ny fanolorana azy ara-pomba-piangonana tao amin'ny FJKM Ambatomanga Fiderana. Ny pejy ny fitaterana no hanohizana ny fiarahana ny tokona tsy nanaiky ny sarandalana eninjato ariary napetraky ny fanjakany ireo zotra 163 matsiaro matiantoko izy ireo saingy tsy misy fanampiana azo antenaina avy amin'ny fanjakana raha tsy ny amono indray ny mpandraramajinika amin'ny fanafarana bus lehibe. Ravorazafy Mahena sy Mano Randriamalala. Tsy mitsamiakatra ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro noho ny viditsolika. Avoroen'ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny zotra regionaly sasansasany raha 5,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary kosa ny fiakarana ho an'ny zotra nasionaly.
ireo mpitatitra eto andrenivohitra ihany anefa no hita ny fanjakana aterenanao sarandalana 900 ariary raha tsy izany omena sazy enjana hatramin'ny hoe sitomina ny fahazondalana mitatitra na ny lisansa itsenkilany na inonovonoana indray ireo kooperativa satria mitaraina ny vahoaka ary ampanantenana tsy misy toy ny hatramin'izay vahaolana tokoa ve ilay fanafarana bus lehibe ka sain'ny fanjakana tao ohatrinona ny sarandalana amin'izany mety amin'ny lalana eto amintsika ve ireo bus ireo mandinina ny 12 tapitrisa $, eo ny tetibitiny bus afarany fanjakana ny ho aza tsy voalohany ka raha mareo mpitsara fanadinana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra sy ny maro tsy voatanisa vola vaiza izany ho anafarany ireo bus misa 10 ireo ho avy mitaona ny fampielezan-kevitra manomboka sady ny fampanantenana pokaty atao mitondra fanjakana manampy izany ny fitokanana etseroa izay tsy manara-pentra araka ny lazay nombenombeny hiteny ho azy ny sary fa tsy mety amin'ny akamaroa mpitatitra ny sarandalana 900 ariary manino lisany raha ary lisany jikina fa tsy aty amin'ny anina ty vahoaka kely reo e dia manino lisany raha ary anina fa tsy ny olona anana fisalisany asorany ragareo malany koa dia ny fitokona ny zotra F makanifary androany ny zotra 163 tsy nanaiky nitondram-pandeha tsy ampy fifampiresahana ary vokatry ny fandraisana fahana-pahan-kevitra samirery mampiady ny mpamily sy ireo mpanampy azy amin'ny mpandeha ny fanjakana nefa tsy misy vahaolana ho an'ireo mpitatitra akory ny magaga ihany koa miverina indray ny fampanantenana atao mpitondra ny hoe hanafatra bus hatramin'ny 10 isa betsaka ireo manahevitra ao anaty tambazotra serasera fa ifantaona 7 izany fampanantenana izany saingy rivotra fotsiny ihany toy ilay tramway etsenkilany vao maika hiamafy ny fitohanan'ny fifamovoazana noho ny aterin'ny lalana izay mbola ratsy ihany koa manipulation no maro no ataon'ny mpitondra resaka fitaterana ny resaka eto ampivoriana ny ampahan'ireo mpisehatra amin'izany ferana ny sarandalana avy eo nefa manolotra sosikevitra hafa tsy ampiheverana akory tsy azo atonona nefa fa ao anatin'izany rehetra izany fa mbola tsy misy vahaolana ny vidin'ny PPN vao maika bita avokoa ny entana noho ny fiakaran'ny vitsoliky to tsy hitan'ny minisitra tompona andraikitra aiza ihany koa ny filohampirenena tsy ireo feo mahakasika izay sosialim-bahoaka izay fa toy ny samy maka ho azy sisa ka any mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana noho ny tsy fisinasa hatramin'ny lamitaingina ambony fatana misy mangalatra ny akomikotrika amidy atakalo sakafo hoanina Faniakatra ihany koa ny sarandalana ho an'ireo mpitatitra an-dranomasina ho majanga amin'izao fotoana izao. Voatery mampiakatra izay ho ireo mpitatitra noho ny fiakarany vititsolika. Mena kosa nefa ny mpandeha manoloana izany mitatitra izay vaovao izay sa mamontsy ao Mahajanga. Tsy misy tsy miakatra amin'izao fotoana izao ny fitaterana eto Mahajanga taoriana ny fiakarana ny vidin'ny solika iny. Taoriana ny national sy ny regional ny bus ary ny bajaj sy ny taxi dia ny fitaterana an-dranomasina indray zao no nampiakatra ny azy. Fitaterana an-dranomasina izay mampitohy ny Katsepy sy Mahajanga. Le zavatra zany no satria nampiakarin'ireo zany le fiakaran'ny solika dia ampiakarinay koa ny anay ray alina zany motera be misy magnano 7 arivo. Misy fiatraikany amin'ny fitaterana an'izy ireo izany fiatraikany vidin'ny solika eto Madagasikara izany. Vitsy mpandeha ary menomenina koa ny olona amin'izao fotoana izao. Menomenina mihitsy ny zareo ka menomenina zareo fa izy mo atao ahoana moa amin'izao fiainana efa tsarotra be zao. Antsoavo ataony reto mpitatitra an-dranomasina ireto dia anam-pidinana ny vidin'ny solika na fandraisana andraikitra tanteraka ho an'ny tompon'andraikitra mba ahafahan'izy ireo mandray ny ampahany vola roaka misy ny fanampina ho an'ny mpitatitra eran'ny Madagasikara. Fitateranana izay apetraka ho an'ny mpitondra izany. Zao zany mampalahelo anay satria efa ela be ny jalianay raha ny port mbola tary jusque depuis 97 jusque zio io kanefa an'izay tsy mba andiko fatsandreo atao hoe fagnampiana hely fa marary zay hitanareo io ankoatran'izay zay mangataka mitondra firenena io mba hajotsony raha io anarako foana ane andro io fa zay malahelo amin'ny fiainana anay
ia ay ma dia tsisy ata ia menomenona vaoaka daholo. Fanampiantso mpanao gazety androany ireo mponina mpamboly eny amin'ny faritra Mahazoarivo iny antony tsentsina ireo alakan-drano ka miteraka fadibolona ho an'ny tambarin'izy ireo. Efa nisy ny fitarainana natao tamin'ny fanjakana saingy tsy misy valiny ka nampiseho izany amin'ny haino aman-jery nataon'ny fokon'olona sao mba misy mihaino ihany raha ny fanazavana. Nanao ny fanadihadiana Germain Majanary sy Mano Randriamala. Efa antaonany maro no lemaka fambolena ho an'ireo mponina eny Mahazoarivo ity lemaka ity. Saingy tototry ny rano izany ankehitriny, vokatry ny tsy fikarakarana. 10 taona katroka izao, dibo-drano tanteraka ilay lemaka. Efa nisy ihany ny fitarainana ataon'ireo mponina eny amin'ny tompona andraiki-panjakana, toy teo anivon'ny Apipa, saingy mandalo dia miserana fotsiny ihany izany, fa tsy misy ny fanatanterana ny asa. Raha ny fanazavana izay nataon'ireo mponina tafaresaka taminay, izay nitondra ny fitarainan'izy ireo ihany koa momba tokony anamboarana ny tata-drano, dia ampiveloman'izy ireo ny vary miakatra amin'ity tanimbary ity, izay dibo-drano ankehitriny. Fantatra ireo fa tany hektarany maro izy ity, arinam-bolena, vary sy ny anana ny fiompiana trondro. Dia isa taona izy io ritra. Hitanareo tsara ity zao voazorona niry tato arin'ireo, fa iny nisy vary dolidolidolo hatramin'izay. Kanefa moa dia noho ny fahatsitseman'ity biso ity dia tsy azo niritina tsony le rano. Dia nila vonjy amin'ny fanjakana zay nefa moa tonga izy dia mijery dia lasa ny Apipa sy ny sisa. Izany hoe moa marobe zay ny tompon'izy ity. Ny aloha raha ny nahy manokana dia eo amin'ny 520 daba ny fazoko ny nahy manokana zay. Fa iza 220 azo no taonako. Ary tamin'ny 67 ny tonga nipetraka teto. Dia efa nanomboka namboly niaraka tamin'ny tompo tany tety tony. Dia ny hoe ny vary azo isa-taona aloha tsy fantatro ny olona satria samy manana tsy kelikely moa ka tsy haiko. Fa ny azy zany dia eo amin'ny 520 daba io no azoko amin'le tany kely io ao ambony eo. Sady mamboly vary aho zany, mamboly anana dia miompy trondro. Zay zany tena nahatonga anay hoe tady-hevitra hoe ahoana fomba andritana n'ity rano ity satria efa amapolo taona ny ataontsika hoe efa tany amin'ny teteza mita tany izy ity tsisy nikarakara tsony. Be zany taratasy efa nandehananay tany amin'ny commune zay, tany amin'ny arrondissement zay, tany amin'ny efa misy taratasinay ny Apipa any. Nandritry 10 taona teo eo zany tsy mbo nisy fikarakarana mihitsy ty tatatro ty. Tsy misy fandraisana ndraikitra amin'ny fanjakana, tsy nisy tanana nanamboatra. Dia tena mijaly zany zay mponiny ety rehefa favaratra. Isa-taona tsy miala nitondra-drano izahay, moa naona ny olona tsy afaka mamboly. No mafisin'ireo mponina atrany, fa tsy misy mpiraharaha intsony tahaka izao eto amintsika. Tsy lahara-pahamena ny fanarinana ny toeram-pambolena tahaka izao mba ahafahany ny mponina mivelona. Na tsy mahavita taona zany vokatra miakatra, dia mety mahavita ny ampahany amin'ny fiatrena ny sakafo arapaka isan'andro ihany ho iatrany ireto mponina ireto. Antso arak'izany no ataon'izy ireo mba ahafahan'izy ireo iverina amboly indray eo amin'ity lemaka ity. Makasika ny olana izay atrehan'ireo tantsaha monina eny Mahazoarivo izay dia niona sy ny tafa tamin'izy ireo ny solombavam-bahoaka voafiteny an-toerana Stanislas Randrianarysou atao ary ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta dia natomboka avy hatrany famahana ny olana ireto mponina ireto. Mbola Germain Majanary sy Mano Randriamala no mitatitra izay vaovao izay. Tsy niandrela ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima tao amin'ny boriboritany faharoa. Fa nandray andraikitra avy hatrany raha naheno ny fitarainana izay nataon'ireo fokon'olona tao amin'ny fokotany Mahazoarivo iny androany. Nidina ifotony tenany, nitafa tamin'izy ireo ka avy hatrany dia raikitra ny asa fanamboarana ny tata-drano izay manahirana ireo tantsampamboly eny an-toerana. Atao moderna ny fanamboarana ny asa ho hatrany ny nambarany satria olona maro no mivelona amin'ity tanimbary ity. Nangatako hoe mbo ambaro io fa tena mijaly zay satria ireo tazanareo matso ireo fa tonga fahavaratra miala daholo. Tsisy nanao afatra amin'ny teteza mitanaka ty ngamba napotika an'io tsisy nanao. Dia raha iadry sy ady na CLD mbola isa-taona misy fa tonga dia nandray andraikitra satria ty zao jerevinareo misy 6 hectare ty tokony amkarana. Tsika nefa tena ino anoanana le manafatra vavy any an-tafoana tsy lasa ty tokony amkarana ary nisy vary foana araka ny lazany olona teo 4 taona izy namboly tao nefa hatramin'ny tsetsina nyty natapaka nyty teteza ty lasa barazy zany dia tsy afaka mivoaka ny rano tsy afaka namboly tsony nefa misy 6 hectare. Raha 6 hectare mandozy ty tanylonaka ty mandozy mamokatra hatramin'ny 10 taona l'hectare efa mahazo hatramin'ny
60 tonnes de zao very fotsy le 60 tonnes nefa atsika manafatra vary any valy le zavatra ange zavatra solution akaiky eo fotsiny de voky atsika mianakavy ka noho izany tsy andrasako ataoko zay ao anatin'ray vonana efa andresaka kely tamin'ny ampipa mafinaritra le de zay mbo ampio anay asa izy ho avy moa izy de araba tsara tsy ho avy izy taitsika ataotsika zay amboleny tatsahany io ary efa nahazo koa zako itsoko an'le rano rehefa ritra foana vita tsara le cuirage de nahazo motopop le émerger le 500 mètres cube heure zany io dans telo andro efatra andro zany de manetsa daholo tompoka fa vita lamina asa hatramin'izany de zay ny zavatra natongavana amin'ity fa mampalahelo ny tatsatahaka antsika eta tanana vita ambanimaso ve de tsy ho vita ohatr'izany le olona nge zoatra voalala voatany tompoko sady nona tsy en sécurité tsy mianatra ao daholo rehetrarehetra tsy ity ihany no nolazay nisy olombavambaoka ho amboarina nandritra ny fitsidiana izay nataony fa ho diovina sy alalinina avokoa ny tatadrano izay miteraka fahadobony ilay tanimbary tsy asan'ny solombavambaoka tokoa izao hoy izy saingy tsy andry fanjakana tsy andraindraikitra satria sahirana sy mantra ny vahoaka ankehitriny Vaovao ny fahasalamana kosa indray ilaina trany mampitombo ny hery fiarovana hoy ny mpitsabo mba tsy mora andaira ny aretina samihafa indrindra ny Covid-19 fa vokatry ny famaroana ireo sakafo nampiasaina fitaovana simika dia miamahery ny vatan'olombelona ka mila amafisina izay hery fiarovana izay. Ravirazafimaina sy Toky Ramarila no nanao ny fanadihadiana. Mbola tafiditra ao anaty laharam-pamehan'ny mpitondra venty sosialim-bahoaka toy ny fahasalamana tafiakatra 700 ny trangana Covid-19 ny herinandro teo tsy ity izay fandraisana ndraikitry ny mpitondra fanjakana mbola miady amin'ny aretina nefa izao tontolo izao saingy neto Madagasikara no maivana indrindra ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana raha tsy ivina nefa ny taona 2024 atranga 3 monja no nisy dia efa nisokatra ireo toerana fandraisana an-tanana ny marary ary fotoana fohy taorinan'izay ny katona ny tsisy tany ny katso avokoa izay mety ho fiariana rehetra tato anatiny tsy hita avokoa ireo fiara 4x4 nampiasaina tsy mazava ny fitantanana ny vola Covid-19 izao nefa mirongatra ny aretina nanamafy ny manam-pahaizana fefa iainana ny aretina Covid-19 miamalemy vatan'olombelona ary ilaina trany ny manatona mpitsabo raha misy tranga mampiaya miamalemy ny herim-batan'ny olombelona satria raha ny tena marina tokony voatohatra izany aretina zany fa zao nefany dia tratra daholo le olona ary tsy hoe ny olona marefirefy tsony fa na dia olona matanjaka azy na ny zaza na ny vehivavy dia tratra n'le valanaretina daholo ka ny zavatra voalohany indrindra tsy maintsy atao dia manamafy zany io herim-batana io amin'ny alalanany inona amin'ny alalan'ny sakafo sy zavatra sotroina aloha sakafo zany tokony mitondra otrikaina betsaka manampy anao atanjaka ohatr'izany koa ny rano mila misotro rano fa azo atao mihitsy nefany manao dité ohatra ravim-boafotsy dia sotroina maraina atoandro hariva ohatr'izany koa zao tena mampatanjaka be ny rano sakamalao azo asiana tantely kely raha ilaina dia fa azo atao fiarovana zany ny tongolo gasy torak'izany koa tsika manana zavatra be diabe zany manodidina curcuma tongolo oignon zany afaka ampiasaina daholo ampiakatra le herim-batana dia mba mihinana voankazo kely noho ny fahasahiranana nefa betsaka ny isa-tokantrano no tsy afaka intsony mamonjy mpitsabo fa mionona ny fitsaboana tsotsotra nataon'ireo tany aloha ny hopitalim-panjakana raha teo tsy natao ho an'ny tsy manam-bola fa lasa fitadiavam-bola ho an'ny maro aza ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny Covid-19 aza betsaka ny tsy resy lahatra no tsy fampiny fanentanana saka avy any ivelany tratra ny valanaretina Covid-19 ny flu amerikana Joe Biden voamarina tamin'ny alalan'ny test PCR nataony omaly alakamisy izany ary saika ihany hipoitra amin'ny avokoa ireo sosotra aretina Covid-19 nanambara kosa nefa ny teny ny androany fa matanjaka tsara ary tsy misy atahorana ny aminy ny zavandria mahefa sy Mathieu Princy tsy misy atahorana ny amiko matanjaka tsara aho ary afaka manao ny asako araka ny tokony ho izy io no fanambarana fohy nataon'ny filoha amerikanina Joe Biden androany tao anaty compte Twitterany mikasika ny valanaretina Covid-19 izay mahazo azy. Ho malalaka misy no voamarina fa mitondra ity aretina ity ny tenany tamin'ny alalana ny fanaovana test PCR.
somary ahitana sorotraretana ihany koa i Joe Biden ho ny mpitsabo azy toy ny kohaka sy ny arerahana izay natahorana nadritra ny alina tontolo. Ao anatin'ny fitsaboana sy ny fanarahamaso azy tanteraka kosa ny mpitsabo amin'izao fotoana izao ary mitoka tena ao amin'ny lampany trano fotsy mandrapatonga ny fotoana manamarina fa negativa indray ny tenany. Tsy misy atahorana kosa ny fahasalaman'ny vadiny Joe Biden sy ny filoha-hevitra ramatoa Kamala Harris izay anisany mifanerasera-kaika amin'ity filoha Amerikanina ity. Manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy isan'andro eo ny tranga vaovao any États-Unis ary ahitana fiakarany nisan'ireo marary ny Covid-19 miditra hopitaly any an-toerana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vaovaon'ny politika raha tsy avaozina tanteraka ny rafitra mitantana sy mitsara ny fifidianana dia tsisy mangarahara sy vokatra eken'ny rehetra eto. Io no FDB navotrandremato marika Ravalomanana atao anatin'ny fanambarana nataony. Dia horantsika vetrany ary ny mahakasika izay. Mikasika ireo rafitra mitantana sy mitsara ny fifidianana indray. Tsy azo antoka. Ireo rafitra mitantana sy mitsara ny fifidianana eto amintsika. Tsy mahaleo tena na ara-pitantanana na ara-bola na ara-pitaovana izy ireo. Mitanila ny sy miandany ny mpikambana ao aminy. Tsy manana fahefana feno an'ray fepetra manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna mitranga mielosa mandritra ary aoriana ny fifidianana. Tsy manana fomba fiasa mangarahara ary tsy mampandray anjara ny rehetra. Fa mbola tsy nivaritra eto ny olona ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS na toy ny fanjakana tsy handeha amin'ireo bouquet satellitaire dia ny Canal Plus, ny Parabole Madagascar ary ny Startimes izany. Nanambara ny mpisolo vava Maître Eloara Tefimay Mijoro andro any fa mitohatra ny dingana rehetra ahafahana mamerina ny fahitalavitra sy ny onjam-peo amin'ireo bouquet satellitaire ireo na itsy ihany koa ity mpisolo vava ity raha nilaza fa manitsakitsaka tanteraka ny zo fototra ny fanjakana. Mialy Rary Nombana sy Taiziniana. Herintaona sy 5 volana teo izay no tsy nandehana ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra MBS tao amin'ny Canal Plus, ny Parabole Madagascar ary ny Star Times. Ny 5 febroary 2024 mantsonoana ataon'ny fanjakana tao anatin'ireo bouquet satellitaire ireo ity fahitalavitra ity. Nisy ny ordonnance larana 520 tamin'ny 5 febroary 2024 izay navoaka ny filohan'ny tribonaly ambaratonga voalohany tamin'ny alalan'ny fangatahan'ny fanjakana malagasy mampitsahatra amin'ny fotoana voafetra ny fandaharan'ny MBS amin'ireo bouquet satellitaire ireo. Nanao ny dingana rehetra ahafahana mamerina ny fandaharana ao amin'ny Canal Plus, ny Parabole Madagascar ary ny Star Times ny tompon'andraikitra sy ny mpisolo vava ny orinasa saingy tsy nahitam-bokany izany. Nahitsy ny mpisolo vava Maître Eloara Tefimay Mijoro fa tsy manaja ary manitsakitsaka tanteraka ny zo fototra izay miombana amin'ny foto-kevitra tsy latsaky ny roa ny fanjakana. Na dia eo aza ny sakana rehetra dia nambarana fa tsy lavolefona fa noho ny dingana rehetra ahafahana mamerina ny fahitalavitra MBS ao amin'ireo bouquet satellitaire ireo izy ireo. Tsara jerena mazava tsara mihitsy ny voalaza ny eo amin'ny article 235 ny code de procédure civile malagasy milaza hoe la partie à qui l'ordonnance fera grief peut demander sa rétractation ou sa reformation par la voie d'opposition ou d'appel. Metraika amin'ny vantana na misy fiantraikany ratsy amin'ny vantana amin'ny société MBS ny fampiarana n'ilay ordonnance dia mazava tsara ny tenen'ny lalàna fa afaka manao opposition ny société MBS. Ny valiteny nisy ny fitsarana raha ohatra ka nisy ny fitarainana nataon'ny société MBS dia ny 28 juin 2022 teo farany dia namala ny nisy ny fitsarana tamin'ny taratasy nalefa ny taty amin'ny tompon'andraikitra voalohany tato amin'ny MBS hoe manaova recours ianareo anoy an'izay procédure judiciaire zay zany ny MBS fa marianay ary mbola antitra terinay hatrany fa ny ata malagasy izay nangataka ny fanalana ny fandefasana ny émission an'ny MBS tao amin'ny Star Times sy ny Canal Plus ary ny Parabole Madagascar dia manitsakitsaka ny zo fototra voalohany ny resaka liberté d'expression satria raha nanao ny requête ny ata malagasy dia à la base ny article 10 ny constitution no nanaovany an'izany requête izany marianay fa contrat privé
noho ny fanarahany société MBS, Canal Plus, Star Times ary ny Parabole Madagasikara. Raha contrat privé io zany dia tsy tokony hidirany fanjakana mihitsy ary ny tena loza ao anatin'izay dia mampiasa ny amin'ny tsara ny fahefanam-panatanteraka hanatanterahany izay zavatra tiany atao. Tsy manaty zany ny principe na ny règle de séparation de pouvoir eo amin'ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mitsara. Voahitsakitsaka zo fototra satria ny liberté d'information izay voalaza ny article faraka ambe folo ao anatin'ity lalam-panorenana ity dia mametraka mazava tsara an'izay fahalalahana mampita vaovao sy mandray vaovao zay eo amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Ireo mpanjifa ny société MBS, ny vokatry ny société MBS izay mandeha amin'ny alalan'ireo Star Times sy ny Canal 7 ary ny Parabole Madagasikara, ireo any amin'ny faritra rehetra any izay tsy mahazo ny UHF dia tsy mahazo vaovao intsony avy ety amin'ny société MBS. Sahirana noho izany ary mitarainy. Naneho ny heviny mikasika ity anton'izay mahazo ny orinasa MBS ity ihany koa ny mpisolo vava Christian Raoelina. Nahitsy ihany koa izy raha nilaza fa manana ny zony feno ary mendriky ny ajaina ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha mpanorona ny orinasa MBS ary mijanona ho ray aman-dreny eto amin'ny firenena amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy. Fa manao banga amin'ny alina, manao izay patany ary mifanohitra amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny lehibe ny gouvernemanta malagasy. Ny MBS hoa dia any Andriamatoa Ravalomanana. Fatatsika zany ray aman-dreny zany fa efa filoham-pirenena malagasy efa 20 taona mahery. Zany filoham-pirenena zany dia olom-bofidy na tsy lantsony azy taty aoriana aloha ajaina ny filoham-pirenena na ny operinasa na ny teo aloha fa ray aman-dreny reo. Ary misy zavatra mitranga eto Madagasikara tsy maintsy ireo ray aman-dreny reo tokony hiaraka ikondo voalohany hiaro ny malagasy ary eo olona ray aman-dreny reo mahafantatra ny tombontsoan'ny malagasy. Misy ordonnance nangatahany any amin'ny gouvernemanta izay lehibe ny DLC. Ny DLC no nanao zavatra mandeha ila ohatran'ny kiraro ny be mina manelingelina ny DLC ny gouvernemanta no zany ny tena marina. Ny MBS fa hoe be loatra ny teny avoakany manonjy ao anatin'ny MBS, lazaina fa manao incitation à la haine ny MBS, lazaina fa manolongelina ny fandrepalemana sy ny filaminam-bahoaka ny MBS. Zavatra samihafa anie zany, tsy ny MBS manao an'izany. Procédure pénale tsy misy ny MBS tonga dia akatona ary akatona amin'ny fonga manirikoriko. Raha akatonao ny MBS dia ny MBS entina ny amin'ny fitsarany fa tsy hoe manorosorenao ny MBS dia ny amin'ny Canal 7 nandeha hoendivako. Tsy mifanaraka taminao nge na ny fanjakana ny Canal 7. Rehefa nanao tsinety ny fanjakana dia manomboka zao ahitsio fandeha mba ianareo tsy nanao tsinety indray mangatahany amin'ny fitsarana famerenana ny MBS ivoaka any anatin'ny Canal Plus, ny Parabole sy ny Star Times. Fa naneho ny heviny mikasika ny fomba fitantanan-draharaha eo anivon'ny ministera ny Renan-Kibonitany ihany koa ny mpisolo vava Christian Raoelina androany. Ny fanjavonan'ireo volamena 430 kilao no tena no resahiny. Ny afatra andry no mijinja ny tsy mety ny andalana taony ity fitondrana ity hoy ny nambarany mialy rarino mbana Mano Randriamalahy. Iray volana teo izay no nisehony ilay raharaha fanjavonana volamena sy vato sarobidy 430 kilao teo anivon'ny ministera ny Renan-Kibonitany. Olonam-polony izay nahitana ireo taleny fandimby teo anivon'ity ministera ity no efa nadoboka ponjavonja maika vokatra izany. Mbola tsy hita popoka kosa hatreto ireo harem-pirenena ireo. Nambaran'ny mpisolo vava Christian Raoelina fa manala tena trany ary mahampavy ny fahadisoana sy ny fandikan-dalàna ataony amin'ny hafa ity fitondrana ity. No mafisiny ihany koa fa tiany ity fanjakana ity hojabahana avokoa ireo andraikitra rehetra eto amin'ny firenena. Minina tamin'ny andron-dra Jonary Mampianina nametraka directeur général nanome passation ny ministre vaovao
niditra ministra ravokatra 2018 dia nanome directeur général dia nanao passation izy amin'ny DG vaovao 2018 dia efa tsy niasa tao ministère mine intsony. Avy eo a DG vaovao io a mbola niala ny ministre mine, mbola nitazomin'ny prime ministre Tsay Christian dia mbola niasa tao. Dia nisy vaovao indray nomena taty aoriana. Dia ao anaty ministère mine misy coffre hoe amin'izao fotoan'izao rehefa nisy ministre vaovao nomena io hanao passation dia alaina daholo ny zavatra ao anazy tetsy minina atao inventaire. Tsy hita intsony ny volamena. Volamena izay nitazomin'ny directeur général mine fandimby anankitelo hatrany amin'ny DG Jonary Mampiana gadraina daholo. Bararo ve zany le retsy a. Enao prime ministre amatona nitazona ny ministère ny mine ao i volamena io dia rehefa very io a dia tsy enao sy ny tompona andraikitra niaraka aminao tao ny samborina fa tale général efa retraite a efa misotro ronono a tamin'ny andron-dra Jonary Mampiana. Ny hafa foana no enjehina fa ry zareo manao ny ataony. Ka amiko za hoe efa diso tafahoatra nataon'ny fitondram-panjakana na ny prime ministre dia trafic d'influence. Fitsarana lasa tsy mandeha amin'ny laoniny satria nahoana ny lehibe ny gouvernementa sady manana ny fahefana atao hoe pouvoir exécutif no mifeny fitsarana izay mitsara fahatany. Miasan'ny gouvernementa dia hijery ny fahorian'ny malagasy fa tsy hanao politika. Efa 5 taona ianao andriamatoa prime ministre ny teo a rehefa zavatra tsy vitanao 5 taona zay ajanony. Fa ny mamaika ny gasy zao amin'izao fahoriana zao a dia ny fiakaran'ny vidim-piainana sy hoe ahoana ny ainan'ny gasy a fa tena lafo tsy tatin'ny malagasy. Araka ny voalaza dia notanterana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ary nitota amin'ny ity herinandro ity ny fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha volamena 7 kilao ity. Amaranantsika ny fiarana amin'ity alina ity ny famitinana ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny andry Rakoto Malala. Hita sy tsapa tato anatin'ity fitondrana ity afa-tsy mitsaha mitotongana ny fiainan'ny malagasy. Tsy misy tsy misedra olana ny sehatra rehetra na izany sy ara-tsosialy na ara-toe-karena sy ny maro hafa. Tsy mety mahita mangirana mihitsy ny malagasy fa sahirana lava sy fahoriana lava no iainana noho ny fitantanana tsy mahombony ity fitondrana ity. Fisehosehoana no betsaka fa tsy hita izay fanatanterahina azy. Isan'ireo mitondra faisana ny tanora amin'izao fotoana izao. Ny sekoly rehetra mampiasa ny stade Mahamasina io hatramin'izay tsy manana tsony toerana anaovana zany sport zany. Zany fe natao hoe lahara-pamena ho an'ny filoham-pirenena ny tanora, zany fe hoe lahara-pamena azy ny fanatanjahantena. Ny ministra moa zany dia ministra Roretiny tsy zavatra fatany ao anatin'izay a, manabe bokina fotsiny, manaboky nozatra fotsiny no ataony eo dia ny zavatra hafa mihitsy no ataony eo, tsy olan'ireo zany. Ny ministera zay anteherana ministera fanabeazam-pirenena tsy manana toerana anaovana sport ny ankizy. Éducation physique et sportive dia matière anankiray angalana noty mandritry ny taona na anala fanadinana na tsy anala fanadinana ary. Zay tsy tadidiko tsara nanaontsika baka nanao BBC député fidèle fa bonus be zany nahazo noty tsara tamin'ny EPS zany a. Amin'izao fotoana zao zany le ankizy tena appréciena tsy hanao sport a, zany ny zavatra misy dia gaga vetsika hoe BDB amin'izao fotoana zao ny ankizy lasa mivary lavo. La ny andro zao fanaovana makety le filoham-pirenena, izy zany spécialiste na hoe makety ny inaugurena, makety no anaovana izay sy tiavana etseroa ny ain'ny olona rehefa vita vao mi-inaugure. Ny antsika lalana mbola tsy manomboka akory fa hoe vao hanomboka dia tokana nandaniana vola be, angalana artiste BDB zany le mbola mandihy tsy afa-tavony e. Tena hafa mihitsy ny fomba fisainan'ny mpitondra ity, tena magaga tena. Tsy vahaolana intsony ity fitondrana ity ho kosa nisy olo-maham-bahoaka fidèle Razarapiera. Tokana ny tanjona iraisan'ny rehetra dia ny tsy maintsy rosoana amin'ny fikaonan-dom-pirenena ihany. Andriamatoa Rajoelina no olany ity firenena ity. Zay aloha zany teboka anankiray itovizay na izy na lokininy zany ka mahatsara tena tsy ao anaty fanjakana ary tsy mety amin'izao fitondrana zao. Fa eo no misitona antsika satria manomboka masaka tsika ara-potikevitra. Satria ny fandarana zay ny atony tony fandarana tony manamasaka tsika ara-potikevitra. Mifandresy lahatra amintsika manazava amintsika tsy fetezana Andriamatoa Rajoelina. Rehefa hita ny sasany amin'izay fa hoe
io ary fa manomboka resy lahatra tsika fa tsy todika any amin'ny andrajoelona itsony am'lay hoe tsy mila de andrajoela am 2023 mivoaka am'izay ry manam-pahaizana allo asiana 3e fois aty tsika fa zay de miteny aminareo ny fanaovana 3e fois de fanamafisana ny sezan'andriamatoa andrajoela mazava zany tsisy resaka hoe miolakolana zany teko zany mahitsy ny fanaovana 3e fois dia mbola fampisaram-bazana amin'ny malagasy tonga ny andrajoela anana tanjaka raha pitsy raha afaka pitso fa androany ny zavatra tokony voiziny zay tsy mitovy hevitra mpitondra fanjakana de hoe tsy mety tsony zany andrajoela zany fa tsy mbola manao kajy ndray ianao androany anao kajy hoe ahoana ny azahoako an'reto olona tsy tiany andrajoela etan'ny miara-manonjy isanandro reto naneo amin'ny MBS naneo amin'ny AZ etan'ireo katao hoe mpanao politika zay maneho hevitra izy nga tsy maneho hevitra kory fa tonga disitonanao riambadika refa ny aty jerena aty zahay ary azagaga am'zany tsika fa ny olona anao an'izany de presque ny olona mety niaraka tamin'ny andrajoela nefa tsy samy joro-panohitra tena izy fa anao fanoherana sadasady ny raisantsika hevitra androany de hoe mila concertation nationale tsika zany hoe ny hevitra tia fanoherana zany de zay tsy hevitry ny fitondrana fa ny hevitra itoviany fanoherana dikan'izay zay mbola mitarika hevitra avy na hafa ny ambadika any amotika n'ilay tolona zay atao zay amotika n'lay fomba fijery ny anavotatsika n'zao fahasahiranam-bahoaka zao zay mbola tsy resaka seza aminareo e zay zany zavatra petraka tsy mbola any zay atreto aloha fa ny anay atreto de hoe fahasahiranam-bahoaka iza mahatonga an'zany iza ndrakory fotony hafa aminay ndrakory fototry ny hafa andrajoela mainty ranitra zavantsoa no mahatonga an'zany rehetrrehetra zany ary mahatonga ny olona iray feo amintsika androany mila fanavota ny Madagasikara ary miainga avy any amin'ny finiavana sy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay izany fa tsy vitan'olo tokana irery any ho iatran ny fanazavana fotoana an'izao iresahana ifandinihana fitetafana vahaolana satria raha miresaka ianao sy mifandinika de fitatavana vahaolana ho an'iza vahaolana ho an'ny vahoaka vahaolana ho an'ny firenena anaretsika anarenana amin'ny firenena andehanana makany amin'ny fampandrosoana inona ny ilaina fampandrosoana zany izy misy ny teny ny ilaina amin'ny fampandrosoana de ny ananany tsirairay avy ny anoko azy tsy resaka natoko ray zany natoko roa zany fa resaky ny malagasy zay matsapa-tena fa tsy maintsy mitsangana nyty tanindrazana iarovana nyty fireneny tsikitsy tsy anehany anaty ady raha mpitso eny amin'ny magrobeorika ny fiaonam-be ho an'ny fanavotam-pirenena izay antsona fikambanana antoko politika fa resamompirenena olotsotra ho avy anatrika izany fotoan-dehibe izany isokatra maraina ny vavahady hakatongava maro fandarana ahoana marina Global News izay vetrano arahinao arian'izao fampalalam-baovao izao azatoniona fa isaky n'izy mataka izao no anarahinao ny oronan-tsary mitohy gli Brazen izay kosa ny lohateny oronan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny NBS anao amin'ny ity aliny zoma ity ny sampana fampalalam-baovao tomboky lasy tombo vavy mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitsy indray